Ivadika eo amin'ny fanatanjahantena eo anivon'ny mpiasa-panjakana isika izay mivondrona ao anatin'ny AZF malasabotsy tontolo andro no tanterahana tetsy amin'ny kianjana Alarobia ny eo amin'ny taranja fototra atletisme. Iry zareo avy eo amin'ny primature no nandrompaka ny larina voalohany rehefa nahazo medaly volamena 20 fitina aminao anatin'ny fantadiana ity ny fizotry ny lalao tetsy amin'ny kianjana Alarobia. Mpiazakazaka zato mahery avy amin'ny ministera 2010 no niatrika ny fiadinan'ny tompon-taka regionaly eo anivon'ny AZF taranja fototra atletisme tetsy Alarobia omaly tontolo andro. Nandrompaka ny larana voalohany sy teo amin'ny filarana ankapobeny zareo avy eo amin'ny primature nandrompaka medaly volamena 20 volafotsy 7 ary alimy 3. Larana faharoa ny MCS medaly volamena 20 sy volafotsy 7 ary alimy 1. Larana fahatelo i Kapisaty nahazo medaly volamena 7 volafotsy 7 alimy 3. Ny fanomanana zany androany zany nitaterana ny championnat Alamanga sur piste fa melohan'izay aloha tamin'le 16 nanombohanay ny section athlétisme teto amin'ny kianjana Alarobia sy manodidina ny Alarobia teto nisy relais pédestre teto tamin'le 16 championnat Alamanga io voalohany tamin'izany ny primature dia faharoa ny Kapisaty dia fahatelo ny commune urbaine Antananarivo dia tamin'ny 23 nisy fanomanana n'ity compétition ity teto tamin'ny 23 teo sur piste nomanina zany ny ministère hanao an'le championnat androany dia androany moa zany nitaterahana ny championnat ny Analamanga sur piste dia iny raha antsika nahita iny tandroany maraina. Manao ahoana ny fahitanao ny favitrihan'ny mpiasa-panjakana raha hoan'ny taranja fototra atletisme zany? Navitrika be ny mpiasa-panjakana tamin'ity nanisy ara ny dizadiza tany amin'ny ministère tany dia nahazo ministère 10 zay tato amin'ny section ny atletisme. Vonina be zany ny mpiasa-panjakana nanao an'le atletisme dia faly be zay tao amin'ny section fa navitrika le mpiasa-panjakana. Betsaka ny tombotsoa amin'ity faninanana ity hoy ireo mpandray anjara. Ianao ny lalana voalohany tamin'le azakazaka teo efa mpiazakazaka ve ianao taloha? Nanao ahoana ny nanomanana an'le izy? Kotrana fotsiny dia tiana le izy dia manao. Nieritreritra ve ianao hoe fa hoenao ny voalohany tamin'le androany iny? Matolo manao dia mandatena hoe voalohany. Manao ahoana ny fahitanao le fiverenana indray amina faninanana azakazaka ohatr'izao zany ho an'ny taranja fototra atletisme? Le izy aloha amin'ny fahasalamana tena ilaina satria mahatsiaro hoe sasantira zany ianao hoe tsy marary mihitsy dia ilaina. Satria sao manana traikefa daholo le olona dia sisy hoe avantarinao izy zany voalohany. Tsy za zany tsy tanapoa io voalohany fa fananomana fifaninana zany fananomana ihany. Manao ahoana ny fahitanao n'le mpifaninana tao anatin'le azakazaka? Taizao aiza ianao tao anatin'le alavirandalina nafantatra hoe tena ho lasako ity? Nanomboka teto amin'ny tournoi amin'ny tournoi zany eo moa le tena ahitana le vitesse eo manomboka eo. Manao ahoana ny fahitanao n'le resaka atletisme zany ao anivon'ny mpiasa-panjakana? Mahafinaritra misy tena mahafinaritra ady mitezana vatana zany le izy mba koa le ambiance am'le hany. Ina zao ny antony toy izao ary ireo vokatra tamin'izany azakazaka izany. Teo amin'ny 20 metatra ho an'ny super vétéran vehivavy Rasoary Malala Estera vao amin'ny menina 12 segondra sy 7 no larana voalohany. Teo amin'ny 20 metatra super vétéran ho an'ny lehilahy kosa indray dia Rakotoniaina Barimanitra avy eo amin'ny menina ihany no larana voalohany 10 segondra sy 7. 100 metatra lehilahy ho an'ny Skajy Tanora dia larana voalohany Marcelin avy any amin'ny primature 12 segondra sy 5 ny larana faharoa Andre Manantena Rado avy eo amin'ny MFB 12 segondra sy 7 ary larana fahatelo dia Irabe Mananjara Elizara avy any amin'ny primature 12 minitra sy 7. Teo amin'ny 100 metatra ho an'ny vétéran voalohany ho an'ny lehilahy dia Itsoloski David avy eo amin'ny primature 12 segondra sy 7 no larana voalohany. Faharoa Razafindrabe Toky avy eo amin'ny commune urbaine Antananarivo 12 segondra ary larana fahatelo dia Rakoto Vololona Josoa avy eo amin'ny commune urbaine Antananarivo ihany 12 segondra sy 3. Teo amin'ny 200 metatra super vétéran vehivavy faharoa dia voalohany Rasoary Malala Estera 4 30 segondra sy 7 ny avy ao amin'ny menina
faharoa Rantamalala Kristina 7 sekondra sy 4 mbola vao amin'ny menina ihany ary larina fahatelo dia Volon'ny Irina Victoire 7 sekondra sy 2 ny vao amin'ny Sena. Teo amin'ny 700 metatra veteran voalohany ho an'ny vehivavy dia Ravavinandro Roseline avy eo amin'ny Sena no nahazo ny larana voalohany 2 minitra sy 7 sekondra ary larina faharoa dia Lay Artina avy eo amin'ny Sena ihany 2 minitra sy 4 sekondra. Teo amin'ny 700 metatra ho an'ny jeune kosa indray vehivavy dia larina voalohany Razafiarso Bertine avy eo amin'ny MGS 2 minitra sy 3 sekondra ary larina faharoa Landria Marzafy Ravaka avy eo amin'ny MPTDN 2 minitra sy 7 sekondra ary larina fahatelo Rasoa Arvao Marie Edeline avy eo amin'ny CNRE 3 minitra sy 2. Isan'ny tena nampiavaka ity faninanana ity dia ny teo amin'ny relais izay anisan'ny nahafaly ireo mpandray anjara ka toy izao ny vokatra. Teo amin'ny relais 400 mètres vehivavy dia voalohany zareo avy eo amin'ny MGS 7 sekondra sy 9 ny faharoa, ny Sena 7 sekondra sy 7 ary fahatelo ny MPTDN 2 minitra sy 2 sekondra sy 9 . Teo amin'ny 4x100 kosa indray mbola lehilahy dia zareo avy eo amin'ny primature kosa indray ny larina voalohany 5 sekondra sy 9 ny faharoa ny avy eo amin'ny commune urbaine Antananarivo ny ASPM 7 sekondra sy 7 ny ary fahatelo ny MFB 7 sekondra sy 5. Teo amin'ny 4x400 kosa indray eo amin'ny vehivavy dia voalohany ny MGS 10 minitra sy 17 sekondra ary larina faharoa ny Sena 10 minitra sy 17 ary larina fahatelo ny MTP 7 minitra sy 10 sekondra. Amarana ny azakazaka ny 4x400 lehilahy dia norombahany zareo avy eo amin'ny primature ny larina voalohany 3 minitra sy 7 sekondra, larina faharoa ny Kapsat 3 minitra sy 13 sekondra ary larina fahatelo ny ASPM 4 minitra sy 2.